nia saramantra ayayaya aravainanao velonaina nontapiainanao nandoiteny fonafone fa niandro anio tena hafa teo ankalazay fonafonafone daty tokana nefa mafontsy naresiny aty-piainana nanonja de nanonja ka totsoianao agnatin'ny afaliagna tanteraka rem-piaino ajaigny no iarabagnatsika jiaby amin'izao fotoagna izao ny teny fiarabagna sy firariantsoa ary ireo hafatra maro izay nalefany monseigneur ho antsika zanany atao agnatin'ny diosèse nantsiragnana atao agnatin'ny archidiosèse no ndeha atolotra atsika amin'izao fotoagna magnaraka izao ka hitandrignesantsika alentsika hono mba afahantsika mitondra ny fiainagnantsika indrindra fa amin'izao famaragnan-taogno 2016 ary iatrehagna ny taom-baovao 2017 izay hidiavintsika atoato zegny ke ny hafatra izy ray aman-dreny monseigneur Benjamin Marc Ramarson no ndeha hitandrignesantsika ke agnasangatsika jiaby amin'ity magnaraka ty meno finaritra atsika jiaby omba sika menakavy mandrakarivany ny fiadanan'ny tompo amin'ny alalan'izay fiarabana apostolika izay no hitondrako ny fiarabana sy ny firarisoa ho antsika afaka mandray an'izao radio mamsika izao dia ny radio faniry ka hitondrako ny fiarabana firarisoa amin'izao famaranana ny taona izao ary hidiratsika amin'ny taom-baovao ka enganie ny fiadanan'ny tompo tokoa anenika ny fiainantsika tsikiraikiraiky ny fiainan'ny fiainakaviana fiainan'ny fiarahamonina misy atsika eto anivon'ny diosèse eto anivon'ny tanànatsika eto anivon'ny ty tandrazana mamitsika ty eto anivon'ny ty tranobe iombonana dia ty tandrazasika ty raha ny taona lasa tokoa no dinina ary miara misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka nahavita n'izay taona izay taona lasa taona masina manokana amin'ny famindrapon'Andriamanitra ka ankasitrahasika tokoa Andriamanitra isorasika ny paparay masina nanome antsika an'izay taona sarobidy antsika izay ary dia manana ny sapelany famindrapo isika izay sangambato naorisika mampiombona antsika amin'izay taona masina izay ny sapelany famindrapo vato io fa isika siraikiraiky araky ny lazaisika teo mpamaranana n'iny taona masina iny ka nanankinasika ary nanindrindra natokasika ho an'ny famindrapon'Andriamanitra ity diosèsika ity ny tanàna ny ansiranana ary ny tanàna tsiraikiraika avy ny zany hoe ny eglizy iraka tsiraikiraika avy eto amin'ny diosèse dia faly tokoa isika ary de maniraka sika izay eo anivon'ny fiainansika andavanandro ka mba ho famindrapoko isika eo amin'ny ataosika ka toiza sika ary izay asan'ny famindrapo arabatana sy ara-panay ary de nampiny ny paparay masina ho isika amin'ny asa famindrapo amin'ny fiarovana sy fikolokoloana ary indrindraindrindra fambolena ny tranobe ombonana dia ny tontolo iainana ezaka sy mainsy ataosika izay ary de toiza sika ireny asany famindrapo ireny fa ho alavirisika kosa izay rehetra manapotika an'izay asany famindrapo izany dia anisan'izay araky ny afatry ny papa amin'izao alahady voalohany volana janvier amin'izao andro ivavahana manokana ho an'ny fandriampahalemana
miaraka amin'ny Masiny Maria renin'Andriamanitra dia ny lohevitra nomen'ny Papa de ity ny fampiasa-kery de fomba fanaovana politika mitondra amin'ny fandriam-pahalemana. Non violence zany dia style politique pour la paix. Ka sy misy zany hoy ny Papa amin'io afatra an'io, lazainy mazava, sy misy fivavahana raha tena fivavahana marina tokoa izy maniraka olona ampiasa hery, ary tsy misy zany ady masina izany naoviana fa ny fandriam-pahalemana no an'ny masina satria mifanaraka amin'ny maha olona. Ka izay dia tena asan'ny famindra-po tokoa satria ao anatin'ny fifamelan-keloka, ao anatin'ny fifanazana, ao anatin'ny fifampitokisana no ahafahana mametraka an'izay hoe fomba fanaovana politika ka sy ampiasana hery naoviana ka hitondra amin'ny tena fandriam-pahalemana arak'izay afatra ny Papa izay. Ka noho izany ifanaza isika eo anivon'ny fianakaviana misy asika, ifanaza isika eo anivon'ny fiarahamonina, ifanaza isika eo anivon'ny tanàna misy asika, anaza ny tontolo iainana isika, ary dia ao anatin'ny fifampitokisana sy ny fifamelan-keloka no ametrahasika an'izay ezaka ataosika zay amin'io taona vaovao io, arak'izay afatra ny Papa Ray Masina izay ka amin'izay de hiada-pinaritra tokoa isika ary rosy lalindalina koa amin'ny tena fampandrosoana. Ka mazava ho azy araky ny lazaisika matetika, ny zava-mahadomelona no matetika mitondra nyreny herisetra maro isan-karazany reny, ao ny toka, ao ny katy, ao ny rongony, ka ao kary raha tiasika tokoa hiala amin'izay herisetra maro isan-karazany zay de oka hiezaka isika hiala amin'izay zava-mahadomelona izay, satria na inoko idona na inoko hiatra araky ny lazaisika sy bola nisy olona velona avy amin'ireny zava-mahadomelona ireny, fa fahafatesana no vokatry ny reny mahadomelona ireny, korontana ny vokatry ny reny mahadomelona ireny, ka ny fampiasa-kery no zary filamatra raha ny zava-mahadomelona. Ka engany ho lavitra sika tokoa io zava-mahadomelona io amin'izy ity taona vaovao ity, ary dia ao anatin'izay ifanasoa isika ary ampanjaka ny fahamarinana, satria araky ny lohevitra any amin'ny sekoly sika sirairay avy, ary engany ho ataosika filamatra ihany koa fa ny manao ny marina no endry ary ny marina no maha-olonafaka sika. Ka raha manao ny marina tokoa isika de sy ampiasa hery naoviana satria ifanaza ao anatin'ny fifampitokisana sy ny fifamelan-keloka, ka ezaka mifampitoy zany ny taona masina zay nankalazaisika teo, ka nametrahasika ny famindra-po ho famantarana mitondra n'izay famonjena eto amintsika zay. Ka raha isika ary hivelona n'izay asa famindra-po izay de oka isika tokoa ho sapelina velona amin'ny toerasika, sapelina velona isika raha mifanaza ao anatin'ny fifamelan-keloka ary ao anatin'ny fifampitokisana, mampanjaka ny marina, mampanjaka ny rariny sy ny hisiny. Ka izay no firarisoa atolotrako ansika menakavy amin'izao taona vaovao izao, ka mba ho lavitra amintsika tokoa ny fampiasan-kery, fa ny sy fampiasan-kery hoy ny Papa ny fomba fanehoana, fomba fanaovana politika tena izy mitondra amin'ny fandriam-pahalemana. Aoko tanteraka izany dia misodrano ansika menakavy
amin'izao fanomboan'ny taona zao ho taona masina misy an'Andriamanitra io taona io eo anivon'ny fianakaviasika tsirairay avy andaliana sika any Kristy i Jesoa araky ny lohevitra ny resika Jesoa mpiarabelona amintsika miara-dalana amintsika ka izy androsaka ny sodraniny sy ny fahasoavany amintsika Jésus contemporain ho isika miara-dalana amintsika izy ny androsaka amintsika ny hery rehetra irososika lalindalina koa ka hahatonga atsika ho fahazavana sy fanasina eo anivon'ny mpiarabelona amintsika isodrano anareo any Andriamanitra mahaifanjavatra rehetra ray zanaka sy fanahy masina amen. Vonsika ny anaran'ny Tompo izy nanao ny lanitra sy ny tany ankalazao sika ny Tompo teny ankehitriny sy mandrakizay omba sika menakavy any ny Tompo isodrano sy simbina anareo any Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hitantana ny diansikany i Kristy alleluia 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 isaranayani mianaran Tompo alleluia alleluia isaranayani mianaran Tompo alleluia alleluia. Bon appétit à risika ziaby. Bonne fête, bonne année.